moa zany a ny zavatra niseho nanjoana ambango vangony dia io arao izy raha ohatra amin'ny farany. Zahay dia mirary soa antsika rehetra dia misaotra betsaka no hatrany manaraka indray. Jour numéro 1 Covid, ina lasopy fisaka Taipei. Nizaka misakafo ihany zany ary maka force. lasopy ny rija, misy hena-baolina, misy salady, misy atody, miam. Ny olana an'ilay jour numéro 3 zany dia zao. Ny lela tena mangidy be ny vava, ny loha marary, ny tazo misy de temps en temps. Indraindray izy mijanona aloha, ny kohaka tsy dia mikohaka firy, ny orona eninareo amin'izao somary kentsikentsina. Voilà. Sinon ny tarehy reraka moa zany satria tsy dia matory amin'ny ala fa tahitaitra foana. Dia voilà. Sinon atoroko zavatra nareo, misy compagnie kely ny sakako miandry ana gardien. Karaha mémoire. Dodo zao. Efa mba hafahafa aloha tamin'ny maraina ihany nisy fièvre dia somary reradreraka fa efa mba en forme. Hihinana voasary. Androany zao mba nisakafo indroa tamin'ny atoandro sy io hariva io. Dia miezaka mihinana voasary. Misotro rano be da be ajareo, feno rano, efa misy ho firy. Efa nakefatra ny bouteille d'eau laniko izay. Tena important. Sinon ny vatana mbola ohatran'ny maly ihany somary kentsikentsina ny orona ianareo zao. Dia izay. Jour numéro 4 andehandeha aty an-tokotany doka ny oroko tsy maheno fofona mihitsiny. Pour un prompt rétablissement. Merci de penser à moi, c'est très gentil de votre part. Les jolies fleurs sont très ravissantes, je vais mettre dans ma chambre. Ça va égayer ma journée. Merci maman et papa, c'est gentil. Sakafo indray aloha. Jour numéro 5 androany ilay olona dia ny zavatra tena vao maina piaiky anahy androany. Avinandro io Zaho moa faran'izay tia zavatra manimanitra. Dia efa fantako hoe tsy maheno fofona ny oroko fa je ne savais pas à tel point. Hihinana nandro dia nampiasa savony parfum lavande fa tsy henoko mihitsiny. Nasiako ranomanitra ny elkako, tsy henoko mihitsy. Nasiako déodorant, nasiako ranomanitra ny tenako, tsy henoko mihitsy. Tena tsy maheno fofony ninona tsony. Tsy haiko na mbola hiverina izy na tsy hiverina tsony, fa enganefa mbola hiverina fa farany fitiavako mihaino. C'est un autre plaisir en fait de sentir quelque chose de bon. J'ai perdu déjà 2 kilos là. Je sais pas si vous voyez là. Zay ny vaovao. Sinon androany tsy nisy tazo, tsy reraka.
rehefa mba matsangana dia andehandehanao rééducation kely io zao. Voilà. Jour numéro 6 androany dia hitako hoe efa mba mitsaratsara fa ny loha indray niverina marary ny zavatra tena mahagaga dia ozy izy aho hoe tena tsy maheno fofona na fofona maloto izany na fofona madio henoko na fofon-tsakafo tsy henoko. Fofon-kafe moa dia vao may loza tsy henoko, tsisy zavatra henoko intsony amin'ny fofona ny tsiron-kanina indray henoko fotsiny hoe masira sy mamy dia izay malao fa tsy fantako hoe inona ilay izy raha ohatra tsy hitan'ny masoko. Voilà. Nandeha kely aho nandeha nivoaka androany aho. Izay moa no mahatsara mba tsy misy voisin be da be, mba tsy mifampipetapetaka. Dia mba nakanaka rivotra kely androany. Ny zavatra tsy azoko dia marary be ny lamosiko. Dia ny tsy azoko. Haiko na tratran'ilay tsy mitsangana mihitsiny. Fa dia vizaka molo izany tena vizaka. Tena ohatran'ny hoe afo niazakazaka nanao 10 kilomètre reny ianao nefa ianao natory foana ny androm-piainanao. So ihany fa kely sisa dia vita ny confinement-ko izay. Efa tsy contagieux intsony. Androany aloha mbola contagieux. Androany izao ny zanako manao test izy efa mianaka miaraka amin'ny vadiko. Ka latsiko moa somary tsy dia salama dia tsy haiko hoe ngane mba tsy covid ilay izy. Izay. Kalafotsy. Dia io ny sakafoko moa fa dia mihinana fotsiny fa tsisy zavatra heninao na ny iray. Hatranao hoe malemilemy izany, maherihery, masira, malao fa tsy fantatranao hoe inona ilay goût. Hihinana salady izao, hihinana hena izao. Dia fantako fotsiny hoe hena iny fa tsy fantako ny tsirony. Hihinana salady koa dia ohatr'izay. Very tanteraka ny tsiron-kanina, tsy misy tsirony mihitsiny. Tena nefa dia sakafo nefa dia efa mba hitako hoe mba mahafinaritra mijery anazy maso. Fa tena very, tsisy intsony tsirony. Hena tsy fantatranao hena ve izany sa inona fa ny texture fotsiny fantatranao. Eny régime ny marary. Asana matsiro izy ity androany fa dia falifaly fa dia izy ity moa izany dia na teo am-bofony eto dia tsy misy fofona mihitsiny. Loza. Bon dia bon appétit. Efa tory androany ity fa tena enjana ilay jour numéro 6. Sady tsy maheno fofona ianao marary kibo tsisy ohatr'izany fa ny efatrako izay tandroany. Ny avantage tsy heninao ilay fofona. Enjana. Dia ny zavatra tsara aloha izany rehefa confiné irery ohatr'izao ianao dia afaka mijery film izay tianao anao irery. Tsy voatery miandry ny havian'ny olona. Moa ianao mba afaka misafidy izay tianao. Izay no tena mahafinaritra. Tsy miandry ny havian'ny sasany intsony.
jour numéro 7 androany. Ouais, androany a somary mba savasava. Ny zavatra niseho fotsiny dia somary narary-kibo, nisy fivalanana zay a. Ny hena ny tazo a dia efa mba natory tsara tamin'ny alina. Mazava ho azy mbola reraka be ohatra ny afo nazakazaka be io dia tsy maintsy nanana doliprane zay vao mba afaka ilay izy fa na ny tarehiko aretako mba tsaratsara dia mba nanambomboatra tarehy a. Dia misaotra betsaka anareo hatrany a izay nandefandefa message taty amiko a ho an'izay olona nafantatra moa zany a dia nafantatra izy hoe tsy salama fa sorako betabeta amin'ny message betabe a. Aza adiny fa ny Covid tena tsy mitsiky mihitsiny a. Vao eo aho zao vao ny apprendre hoe misy mpiara-miasa amiko niditra réanimation satria feno ny poumon-any a. Dia ho tantaraiko anareo moa zany a ny zavatra niseho.